Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika. Nanomboka tamin'iny herinandro iny dia nanateraka fitokonana ny mpiasa eo anivon'ny Ader izay misahana ny fanomezana herinaratra any amin'ny faritra Ambanivohitra. Miroso tsikelikely ny famahana ny olana eo anivon'ny Ader. Androany dia nisy moa ny fivoriana izay nitanterahan'ny Conseil d'orientation. Ny akon'izany indrindra raha nondeha hoentina amintsika atao anatin'ity fanadihadiana iray manaraka ity. Nanatanteraka fivoriana androany ny Conseil d'orientation enivon'ny Ader ka tamin'izany dia nosakana mpiasa tia hanatrika izany fivoriana izany i Dior, sekretera mpanatanteraka vonjimaika ny Ader amin'izao fotoana izao. Raha mifanazava mpiasa dia mizotra amin'ny tokony ho izy ny famahana ny olana izay mitranga ao toerana ka matahotra izy ireo sao anakorotana izany famahana ny olana izany fa tongavan'ity sekretera mpanatanteraka ity satria izy dia efa ho ray volana izay no tsy niakatra tao amin'ny biraony intsony. Dia efa mivory ao zany reo Conseil d'orientation araka le nitenen'Andriamatoa minisitra amin'le famahana an'le olana. Kanefa hitinareo manolo eto moa Andriamatoa Dior, ilay sekretera mpanatanteraka izay voatendry par note de service. Zany hoe nandritran'izay ray volana zay moa izy dia tsy hitanay teto ary tsy nandray anjara misy tamin'ny famahana an'izao olana izao. Ka manamafy zany izahay raha ohatra ka miditra ao amin'ny fivoriana io izy sao dia hanimba indray izay famahana olana izay efa hitanay fa mizotra any amin'ny lalana tokony ho izy. Fa roa manaraka izay dia asehonay ianareo fa noho ny tsy fahitana anazy nandritran'izay ray volana izay dia ito ny listy ny olona izay tokony hamonjy ny fivoriana. Marianay anefa fa noho izay tsy fahitana azy izay dia Andriamatoa lehibe ny président Conseil d'orientation no mamory ny membre rehetrarehetra ao. Amin'izao fotoana amin'izao nefa dia marary moa Andriamatoa lehibe ny Conseil d'orientation ary mirary fahasalamana feno anazy izay mpiara-miasa tao amin'ny Ader. Nitondra ny fanazavana momba izao raha izao ihany koa ny sekretera mpanatanteraka mpisolo toerana vonjimaika ny Ader Andriamatoa Dior. Tsy avela natsika ny réunion CEO zany raha filazana eky izy. Fa eo mety fantatra hoe inona ny antony? Tena ny antony aloha namany dia zareo nanapa-kevitra mahafantatra ny antony. Raha ny tenako manokana namany aloha raha resaka tsy fahazahoana taramana resahana dia efa fito volana tsy nandratraka koa ny tenako. Fa ny zavatra tsara ho marihana namany sy tsara ho lazaina dia ny Ader ry tompoko dia ho lasa mpanjakana. Ny mpiasa atao aminy dia lazainy lalàna fa ils sont incités financièrement à atteindre l'objectif de l'Ader. Zany hoe tsisy mpiasa mpanjakana reo fa le autorité de droit privé. Ditran'izay zany anatratra ny tanjona. 20 taona zao ny nisy Ader. Inona raha zava-bitany Ader nandritran'izay 20 taona zay. Iza manana tombotsoa amin'izao toejara mikorotana zao. Araka ny fanambarana Andriamatoa Dior, tsy misy ambadika politika amin'ny fitantanana Ader na dia olona vamonima aza ny tenany ary mitohy ny dingana momba ny fanendrena ny sekretera mpanatanteraka maharitra ho an'ny Ader.